Isorana sady ianao ny tokantrano tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ma TV Manohitra ny araba to klasy topoko vavy ary manasanao anaraka ny fampalalama vao ito amin'ny fahitalavitra ma TV hatramin'ny farany fanapahan-kevitra maro samihafa nentin'ireo antoko politika sy mpanao politika manoloana ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny CES vaovao ny sabotsy lasa teo eo ihany koa ny mahakasika ny fampianarana ny fanombohan'ny fanadinana baccalauréat ankapobeny tamin'ity andro androany ity ny tontolo politika kosa aloha nanokavantsika ny fampalalama vao Manohitra tanteraka ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana nambaran'izy ireo ary nandritra ny fiainana tamin'ny pampalalava vao tamin'ny ariva teo fa isiny ireo kory izay apetraka izy ireo manoloana ny fanesorana ny candidat lalao Ravalomanana nambaran'izy ireo ihany koa fa isiny hetsika izay tanterahan'izy ireo eny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo manomboka ao amin'ny rahampitso. Raha voalaza fa fanapahan-kevitra politico-juridique ny fanapahan-kevitry ny CES teo aloha dia tena fanapahan-kevitra politika kosa no azo ilazana ny fanapahan-kevitra navoaka ny CES amin'ny endriny vaovao ny sabotsy lasa teo izay nanala candidat miisa 8 ka anisan'izany Rahampitso Ravalomanana raha ny voalaza ny Ankolafy Ravalomanana izay niona tamin'ny pampalala vaovao ny ariva teo teny Faravohitra. Nanambara ny lehiben'ny délégation-ny Ankolafy Ravalomanana fa isy ny recours izay apetraka ary hanatanteraka hetsika eny amin'ny kianjan'ny demokrasia ihany koa izy ireo manomboka rahampitso. Toerana tanteraka amin'ny herina tanteraka sy ny saina sy ny fona sy ny tena rehetra eo fanapahan-kevitra io ary efa misy satria mazava zany zao fa mety misy ny recours azo atao satria ny décision CES tamin'ny 3 mai 2023 milaza hoe tsy azo ivalozana nefa ny ivalozana izy dia izay koa zany mba hametraka ny recours manoloana ny fitsarana mahefa mikasika an'izany momba n'iny décision ny CES iny. Reny fanapahan-kevitra reny dia no tadiavina ho atao mba hisin'ny filaminana amin'ny fifidianana sa hisin'ny fikorontanana amin'ny fifidianana. Raha ohatra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mieritreritra fa hoe reny fanapahan-kevitra reny dia mety ho an'i Madagasikara hoe any faniliana nireo olona heverina fa tena mambahoaka eto Madagasikara dia maninona ho ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tonga dia mamoaka olona anankiray hoe tia ny président nareo dia tsy mandany fotoantsika amin'izay na amin'ny fifidianana na amin'ny fanaovana ny fampiasana ny vola na ny fampiasana ny fotoana. Tsy ny communauté internationale ray manontolo fa misy firenena anankiray izay tsy mahazaka mihitsy ny hoe izany iverenany Rahampitso Ravalomanana iverenany zany hoe anarana Ravalomanana zany eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena. Nanapa-kevitra ny mouvance Ravalomanana fa hanao hetsika manomboka rahampitso manomboka 120 mba hanehoantsika amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa tsy rariny ireny fanapahan-kevitra miraisin'ny CES. Nanambara izy ireo fa mangataka fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana raha misy mitady anararoatra anakirotana mandritra izay hetsika kasain'izy ireo atao izay. Na dia mifanindran-dalana amin'ny fanadinana baccalauréat ny hetsika izay ataon'izy ireo dia nilaza ny solotenan'ny Ankolafy Ravalomanana fa ny raharaham-pirenena dia tsy afaka miandry fa atao kosa izay tsy hanelingelelina na ireo mpanala fanadinana. Mikasika ny fanelanelanana dia mankatoy ny fanelanelanana ataon'ny FFKM ny Ankolafy Ravalomanana efa nisy ny dingana vita raha ny voalazan'izy ireo ary ho hita eo ny toyany. Tsy mihevitra ny hanolo ny candidat lalao Ravalomanana ny Ankolafy izay nanolotra azy. Fantatra ihany koa fa efa nisy ny fifanantonana tamin'ireo candidat miisa 8 izay nesoriny CES mba hanambatra ny hery manoloana ny fanapahan-kevitry ny CES sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny hetsika rahampitso aloha dia fantatra fa tsirikevitra avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana ihany.